Sehatra ny fampianarana ambony indray kosa dia ho anatrehan'ny fanambarana fampiatoana asa fampianarana sy asa fikarohana nataon'ny CSS Ampanantananarivo dia namoaka fanambarana ihany koa ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ary nampatsy fa efa nisy ny fepetrany raisina momba ny indemnité sy ny heures sup complémentaires ho an'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka ho mpampianatra ireo miantso ny mpampianatra noho izany ho toy ny Ramatoa Rasoazananera Marimonika. Io resaka io an-tamin'ny de recherche ho an'ny retraité io retraité chercheur io fandresana tato zany miaraka amin'ny bureau national section Antananarivo ny ministère zany de fandresana izy io satria efa nisy dingana tamin'io didim-panjakana 2009-2015 io de efa nisy dingana izay tamin'ny 6 octobre 2009 de efa misy dingana efa vita satria efa nivoaka ny didy fampiarana fa 7.790 tamin'ny 2017 natao zany tamin'ny volana mars ka mbola nangatahan'ny ministère ny vola sy ny budget zany fa tsy maintsy misy fifampidiniany amin'ny telo tota CSS ministère fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary ny ministère ny ana satria vola panjakana io ka retraité ny resahana eo retraité chercheur indemnité de recherche nefa de hoe alao mba ifampidiniana aloha hoe inona leo amin'ny article 4 amin'izay didim-panjakana zay hoe inona le activité de recherche tsy maintsy jerena mba azahoany zareo misitraka izany ary efa tsy maintsy atao moa zany satria vola panjakana io ka hatramin'izao zany de efa manomboka manao an'le étude ny dossier ny olona reo ary zay efa mifampiresahana teo zay fa tsy afaka hoe tonga de alefa tsy afaka hanao an'izany zay